Amitiavana tokolasy sy tompovavy no hitondrana ny raha atao anatiny ity vaovao ny TV Plus Madagasikara ity sy belarana mazava miarabanao. Miarabanao Abraham Razafi, miarabantsika rehetra mpanaraka ny vaovao ny TV Plus Madagasikara ary manasantsika naraka izany hatramin'ny farany. Ireo lohateny-baovao amin'ity alina ity niatrika ny fanadihadiana sy fakanam-bavany tao amin'ny FCC taon'ny Maurice ny mpandraharamamy ireo Vatomanga Androany naritra adiny efatra ny fanadihadiana izay nifarana tamin'ny Raimba sy sasany ary mbola hitohy rambitso. Miverina ny délestage eto Andrenivohitra izay mahatratratra any amin'ny adiny roa miiba ny afo ny todrany andekaleka izay mamokatra ny ambany betsaka any amin'ny herinaratra vatsiaka mahatonga ny fahatapahan-jiro. Mbola anana ny tahirim-bola ho an'ny fiahina ara-tsosialy na ny kinapi-zavola mitetina 7 miliara ariary ny SMGD na Société Municipale de Gestion Digitale ny sahana ny fitantanan'ireo toeram-piantsonana rehetra teto Antananarivo renivohitra araka fanambarana nataon'ny Tale Général ny Androany tsy maintsy ho alain'ny kinapi saraka izany ny orinasa SMGD hoy ny Tale Général ny kinapi sa Androany. Ary farany dia mampitandrina ireo mandrahona andorony lampantanàna Analakely ny vondrony mpiasa ao an-toerana ary nilaza fa tsy anaiky-lebenana sy aro ny toeram-piasan'izy ireo hiaro ny faritra anatin'ny komina ireo mpiasa raha toa ka misy ny manao amboletra miditra ny lampantanàna ho hatrany ny syndika ny mpiasa. Andidiny vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity ho an'ny Maurice isika niatrika ny fanadihadiana sy fakana ambava tao amin'ny FCC tao amin'ny Nosy Maurice ny mpandraharaha mamy Ravatomanga tamin'ity androany ity. Fiahiahina famotsim-bola sy fanapara-pahefana no vesatra any anjeny FCC ny mpandraharaha mamy Ravatomanga naritra adiny efatra mahery ny fanadihadiana izay nifarana tany amin'ny ray sasany tany ny verina namonjy ny hôpitaly misy azy mamy Ravatomanga tao arian'ny fanadihadiana androany mbola hiverina eo amin'ny FCC hiatrika ny fanadihadiana lalina kokoa ny mpandraharaha mamy Ravatomanga rahampitso maraina misy vira sasany hoy ny mpisolo vava azy laza fa nizotra tsara ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Defi Media. Miverina eo anivo ny FCC sy ny mpandraharaha mamy Ravatomanga rahampitso amin'ny sivy ora sy sasany maraina raha nisy nambarany mpisolo vava azy Maître Siddhartha Aoldara. Fiahiahina famotsim-bola sy fiahiahina fanapara-pahefana no vesatra nanaovana fanadihadiana sy fakana ambavany azy androany sy ho an'ny rahampitso izay hidirany amin'ny fanadihadiana lalindalina kokoa. Juste pour expliquer qu'ils ont dit l'enquête est démarrée à plusieurs volets. Ça veut dire qu'il y a une charge de blanchiment. L'enquête est commencée là. Et il y a une charge de conspiracy. L'enquête est démarrée là. Et demain, quand nous retournons, nous prenons tout ça dans l'enquête là qui nous peut toucher, mais en plus profondeur. Et après ça, les convenus entre nous et la FCC qui pour passer nos clients la cour pour ce provisionnel. Vous connaissez la loi prévoit qu'il bien passe la cour le plus rapidement possible. Alors, par un arrangement qui nous fait, demain pour passer la cour, et suite à laquelle il est capable de regagner les conditions de la clinique pour ce suivi médical. Nisotra tsara ny fanadihadiana raha nambara mpisolo vava azy hiverina any amin'ny hôpital clinique Premium Care Phoenix ny mpandraharaha Ravatomanga anaraka ny fanaramaso ny fahasalamany. Nous pouvons continuer dans nos bonnes versions et je besoin de dire qu'aujourd'hui nous gagnons un accueil très correct avec la FCC et nous gagnons l'ambiance de travail correcte et nos clients sont sereins, médicalement ils fragiles, mais ils sont dans un bon état d'âme pour causer et donner sauvetion. Verina eto Antananarivo isika ambany ny todranona andekaleka izay mamokatra ny ampahambetsaka amin'ny herinaratra ampiasaina eto Antananarivo raha nambara ny Jirama.
milina iray amin'ireo efatra sisa no afaka mihodina mandritra ny ora mahaby ny filana ny ariva ary mamokatra 420 mégawatt raha toa ka 30 mégawatt isaky ny milina. Tsy ampiaraka izany ny herinaratra vatsiana ka antony tsy maintsy ampiarana ny fahatapahan-jiro mifandimby izay maharitra hatrany amin'ny adiny 2 dia izany dia manamafy ny eo anivon'ny JIRAMA fa efa mandeha ireo asa foezaka anampiana ny famatsiana herinaratra amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo tahaka ny fanamboarana ireo milina simba eny amin'ny toby mpamokarana herinaratra ny JIRAMA CTA2 Ambomanambola ny 700 ny asa fanarenana ny milina voalohany efa vita. Ny herinandro ambony io kosa no vinavinaina namokatra 10 mégawatt ity milina ity raha ny fanazavana izay nangoniny Mamitina Andriambolona sy Omegarana Efitsana. Tsy mitsaha-miena ny avon'ny rano afaka trandrana amin'ny karana herinaratra ao amin'ny todrana andekaleka araka ny fampitam-baovao avy amin'ny JIRAMA. Miena vokatra izany ireo milina afaka mihodina ary miena ihany koa ny famokarana herinaratra. Zara raha mamokatra 420 mégawatt ny milina andekaleka amin'izao. Tsy misy afa-tsy milina iray amin'ireo efatra ihany koa anefa etsy ankilany no mihodina. Tsy maraka ny famatsiana ny tambazotra iraisina Antananarivo intsony ny famokarana herinaratra miainga avy any andekaleka amin'izao fotoana izao. Vokany tsy maintsy mampiatra indray ny fahatapahan-jiro mifandimby ho an'ny mpanjifa ny orinasa. Adiny 2 hatramin'ny adiny 2 sasany ny faharetan'ny fahatapahan-jiro mifandimby io. Efa mivoaka mialoha kosa nefa ny fandaminana amin'ny fampiarana izany fanapahana jiro izany. Na dia izany aza nanamafy ny teo anivon'ny JIRAMA mpandalam-panatanterahana ireo vahaolana fohy sy antonezaka mahana ny olana famatsiana herinaratra. Anisan'izany ny fividiana milina maro eto an-toerana izay mokatra amin'ny totaly 30 mégawatt. Ny fanentana ny orinasa vaventy hisitaka amin'ny tambazotra ny JIRAMA ary ampiasa ny milina mpiara herinaratra izy ireo manokana. Ny fanamboarana ireo milina simba amin'ny CTA2 Ambohimanambola, ny fanohizana ny asa fametrahana toby famokarana herinaratra azo avy amin'ny herinmasoandro miaraka amin'ny bateria mandidina n'Antananarivo. Mikasika manokana ny asa fanamboarana ireo milina simba eny amin'ny CTA2 Ambohimanambola. 7 andro taoriana nomboan'ny asa dia 700 isanjato ny fanarenana no efa vita amin'ny milina voalohany. Ny herinandro ambony io no vinavinaina mokatra 10 mégawatt ity milina ity raha ny fanampanazavana. Irosona avy hatrany ny fanamboarana ny milina faharoa aorian'izay izay haritra 10 andro ihany koa ary amokatra 10 mégawatt. Ny fahatelo kosa dia heverina hanome 2 mégawatt eo no eo. Raha totaly hatratra 5 mégawatt no vinavinaina ho vokarin'ny CTA2 Ambohimanambola afaka 20 andro eo raha ny vinavinana ny eo anivon'ny JIRAMA hatrany. Fa tsy tafarana anatin'ny ray volana ny famana ny olany jiro sy ny rano izay tafalatsaka ao anatin'ny lavaka nandritra ny taona maro ny filohan'ny Felomena tsy vahaolana ny fidinana an-dalambe fa velao aloha ny filombanjakana iasa ho atrandy izy ireo namitandrina izy ireo fa tsy azo ekena ny fanakorontanana sy ny fidinana an-dalambe hitaky ny resaka fahatapahan-jiro. Filohan'ny tetezamita no hitondra fampandrosoana eo no eo izy nga anao mazy fa nga izy ty misy bateau mazika hoe pena ohatrany io dia tapitra delestage. Delestage efa tena enjana be tanatin'ny fitaona ve dia tsy ampiray volana koa dia efa igrevina nareo ka aminay etsika bandoro dia sarotiny amintsika le mamolokorontana eo mba tsy ampiady antsika samy malagasy aoka re mba ifanantona. Toa dia makanesa any amin'ny minisitra tanjifa manjay makanesa any amin'ny filofa mitondro zotra mihitsy ny olona manantona an'izany filoza ary voaray. Fa mbola nanany KNAPS 7 miliara ariary ny SMGD ny sanany fitantanana ireo toeram-piatsonana rehetra teto Antananarivo renivohitra araka ny fanambarana nataon'ny tare jeneraly ny KNAPS androany. Efa tapitra ny fiam-potoana tokony nandoavan'ny komina Antananarivo renivohitra izay nisahana ny findramana ny vola ho an'ny SMGD raha ny volana febroary 2024 nanaovana ny fanarahana tamin'ny KNAPS. Ny volana aprily 2024 anefa no nandoa vola farany SMGD ka 10 miliara mahery amin'ny 110 miliara ariary miampy ny tanizana bola 700 tokony averina no mbola voaverina hatreto. Tsy maintsy ho alain'ny KNAPS araka izany ny orinasa SMGD ho ny tale jeneralin'ny KNAPS androany. Manana fahefananao izany izy ireo araka ny fifanarahana izay natao. Mamitina Andriambolona Omegarana Efitsana. Ny volana febroary 2024 no nanao fifanarahana ny mpitantana teo amin'ny KNAPS sy ny SMGD niaraka tamin'ny komuna Antananarivo renivohitra mandina ny findramam-bola amin'ny tetina 1.0 miliara ariary.
miampy zana-bola 7 isanjato volan'indra amin'io ary voafatra tao anatiny fifanarahana fa 80 volana ny fe-potoana andoavana izany. Ny volana aprily 2024 no nandoa vola farany SMGD raha totaly mandidina ny 5 fa 9.7 miliara ariary ny voaverina treto. Efa tapitra ny ilay fe-potoana voafaritra ameriana ny SMGD ny vola ary ifantondra ny rarata amin'ny sehatra ambonimbony kokoa ny tahirim-pirenena ho an'ny fiahiana ara-tsosialy raha nambarany tale jeneraly ny Androany. Ny tafaverina ty amin'ny KNAPS zany dia 5,880,955,966 ariary. Teny nanao relance ny KNAPS. Mialo avy le izy. Bon, nanaraka ny fenitra rehetrarehetra KNAPS zany. Ary rehefa tena tao zany ny kôty ny ambony any dia 7,187,000 ny vola ambony sy voalohany. Any SMGD any amin'ny atsimo KNAPS. Dia manana taratasy ara-dalàna KNAPS amin'izao hoe lasan'ny KNAPS 100 isanjato. Ny SMGD. Lasan'ny KNAPS teneniko anareo eto satria ara-dalàna ny fampidirana ny nantissement an'ny KNAPS momba ny SMGD. Etsekilana nanamafy ny tale jeneraly ny KNAPS fa ampy tsara na tahirim-bola eo anivo ny tahirim-pirenena ho an'ny fiahiana ara-tsosialy. Tsy misy ahina ny fandoavana ny zon'ny mpiasa mpikambana na ireo amperinasa na ireo efa nisotro ronono. Manana fanamby ny ampiakatra ny fisotron-dronono sy ny volanjaza ihany koa ny KNAPS. Miantso hatrany ireo mpikambana ny faradalàna sy ara-potoana ireo latsakemika hatrany ny tahirim-pirenena ho an'ny fiahiana ara-tsosialy. Raha mahakasika ny komina Antananarivo renivohitra tsy manala na manohana ny ben'ny tanàna na Antananarivo renivohitra Iarlala Ramanantsoa ny syndicat-ny mpiasan'ny commune raha ny nambaran'izy ireo androany. Laza kosa nefa izy ireo fa mahafapo azy ireo ny fomba fiasan'ny ben'ny tanàna hatramin'izao. Anisan'ireo mpitantana nafe ny resaka fako sady nalohadalàna ny ara-potoana ihany koa ny karaman'ny mpiasa taoriany ny olana lava reny sitrain'ny mpiasa tamin'ny lafiny fandoava karama teo aloha hoy ny syndicat araka ny fanazavana hoenty ny antro lala resosy mekarana efitrano. Zay le tsy manao politika ny syndicat autonome. Izahay dia tsy afaka miteny mahitsy hoe soloy PDS maire na ajanolo maire. Fa teneninay kosa dia zao. Afapo izahay amin'ny atao miben'ny tanàna Antananarivo aloha hatreto. Afapo izahay. Satria maninona? Tamin'ny andro nandray matoninay nandray tsy toaina nomena valerana 10 miliarda ariary izy. Tsy voalohany karamanay raha tsy isaky ny 60 jours. Ary ny Antananarivo maloto. Fa hatreto nanomboka tamin'ny manambitana makaty. Tsy tara ny vaintsaingy ny karama mampiasa ny commune. Na dia mbola tsy aty aminay ary ny foto-drafitra sanay. Ary tsy nahazo miben'ny tanàna Antananarivo na ariary ary. Afaka jerenareo tsara ny comptable satria tompona andraikitra any amin'ny fanaovana izany koa. Fa mbola hijanona eny amin'ny commune Antananarivo renivohitra eny ihany isika mampitandrina ireo mandrahona andoro ny lapan'ny tanàna Analakely ny vondron'ny mpiasa ao an-toerana ary nilaza fa tsy anaklembenana sy hiaro ny toeram-piasan'izy ireo fa hiaro ny faritra anatin'ny commune ireo mpiasa raha toa ka misy ny manao amboletra miditra ny lapan'ny tanàna hoy hatrany ny syndicat-ny mpiasa efa nametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana mikasika ireo fandrahonana andoro ny lapan'ny tanàna ihany koa ny syndicat-ny mpiasa misy lalàna mife sy mpandeha ny rara eo anivon'ny commune ka tokony ajaina izany hoy izy ireo misokatra sy tsy misy manakana kosa ny etsika sy fanehoan-kevitra eo amin'ny parvis Analakely ary afaka anaovan'ny rehetra etsika fitakiana hoy ny syndicat-ny mpiasan'ny commune hatrany. Antrara Larso Omega Ranefjan. Malalaka ny fanehoan-kevitra eo amin'ny kianjany 13 Meo amin'ny parvis Analakely taorian'ny etsika fitakiana ny seto eto an-drenivohitra hoy ny syndicat-ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra androany. Afaka manao etsika fitakiana sy mivory eo ny mpanao politika rehetra sy izay maniry hanao izany. Tsy ekena kosa ny fanaovana amboletra hiditra ny faritry ny lapan'ny tanàna ary aro ny toeram-piasany ny vondron'ireo mpiasa eo anivon'ny commune raha toa mbola miverina ny fikendrena hiditra an-kerisetra ao anatin'ny biraon'ny commune sy ny fandrahonana andoro an'ity lapan'ny tanàna ity hoy izy ireo. Tsy ekenay kosa ary lavinay tanteraka ny fidirana ao anatin'ny atao hoe biraon'ny commune urbaine Antananarivo. Eritreretinay fa anisan'ny atao hoe mpandrobo ny olona izay manao ankeriny hiditra ao amin'ny biraon'ny commune urbaine Antananarivo ka tsy manana anton'asa hidiranao izy.
anjaran'ny commune miaro ny ato tranony fa miantso anareo tompona ndraikitra zay mba hiaro ny eny ivelany satria lasa victime ny mpiasan'ny commune rehefa misy olona mexité manosika ka voakasika le olona dia lazaina fa hoe nikasihana tanana izy efa eninay ny vava manao hoe hodoranareo ny lapan'ny tanàna ametraka plainte contre X zay ka raha mbola misy mahasamanao an'izany dia vonona zay andray andraikitra any amin'ny fitsarana mikasika izay olona zay. Tsy misy mahazo tombontsoa amin'ny fandoroana ny lapan'ny tanàna ho ireo mpiasa ao toerany fa tiantoka maro na eo amin'ny mponina manana taratasy na ho an'ireo mikirakira taratasy eo anivon'ny commune ihany koa izany ankoatra ny fahampitehana samihafa. Ankoatr'izay mitaky amin'ny hamerenana amin'ny commune ny fitantanana ireo fananana sy sehatra samihafa any commune Antananarivo renivohitra nefa nalana taminy ihany koa ny syndicat-ny mpiasa ao toerany. Fangatana ho an'ny fanjakana foibe ihany koa avereno amin'ny commune tompoko ny fananan'ny commune avereno aloha ny anaran'le kianjan'ny Mahamasina dia avereno aty aminay ny fitantanana anazy avoay aty aminay ny apelidofra na amezana azy an'le société izay mitantana azy fa ny tenako raha ao Mahamasina dia mandody 2,000 parking nefa anay ny kianja avereno aminay ny kianja n'Andohalo avereno aminay ny kianja na Tsonjombe tahaka izany koa ny SMGT. Tokony averina amin'ny anarany teo aloha ihany koa ireo fananan'ny commune no esorina taminy toy ny kianja ben'ny Mahamasina izay navadika ho kianja bare ho iatran'ireo syndicat. Manasantsika anaraka ny resabe. Fanehoan-kevitry Fano Andriamalala tao amin'ny 24 heures mada irsa fitakiana ity ataoko ity alain'ny fanjakana amiko tsy antsitrapoko ny sandany ny asa sarako 2 volana sy tapany isan-taona. Inona no setry ny oa raha marary aho miantotena any amin'ny hopitalim-panjakana. Ny zanako mianatra fa ny fampianarana eny amin'ny sekolim-panjakana no potehana sy tsy asimbidiny. Alohako vola izay taratasy-panjakana ilaiko eny hatramin'ny fiarovako ny aiko aza mbola tsy voantoka araka ny tokony ho izy fa mbola izao indray no mandray anjara amin'ny andro masom-pokon'olona hiarovana ny aiko sy ny ankonako. Ny fisitrahana zofototra, rano, jiro, lalana, tsy zarizary nefa lafisanda. Fa ny irsa alaina amiko dia andoavana tombontsoa miopampana ho an'ireo nampindramako fahefana, solika, vahana, hofatrano, fandehanana ny ivelany tsy mitondra vokatra ho ay akory. Azafady, sanatria fa na hatramin'ny vidy mpijangajangana sy ny rendrandrendra ataony aza dia izao no mandoa azy. Marary ahy izany, marary ny ankohonako miafy fa ireo nampindramako fahefana no migalabona ny atsemboako. Ato avy aradrary ny irsa avereno amin'ny mpandoa azy ny tambiny ho azy eo amin'ny servisy-mbahoaka. Ny pejy 24 heures mada namoaka fanambarana Sodat Aviation fa teo ampiandrasana vanomezan-dalana isidina ny fiaramanidina nitondra ny mpandrara Mambra Vatomanga sy ny praministra teo aloha no nisy andian-tafika nanatona dia voatery ny ainga ny mpanamory ny fiaramanidina ny sabotsy 1 Oktobra 2022 teo. Ny pejy Radio Mangarahara sy Crène Natsiranana nametra-pialana ny tale jeneraly Ntsay Abel araka ny loharanom-baovao avy amin'ny mpiasan'ny Sekrène dia nametra-pialana ny talata 4 Novambra ariva teo ny tale jeneraly DG ny Sekrène Ntsay Abel. Ity farany moa dia rahalahin'ny praministra teo aloha Ntsay Christian. Tsy ivona fa ny alatsinainy 3 Novambra nanamafy ny fitakiana nataony ny mpiasan'ny orinasa Sekrène tany Antsiranana ary nanome 27 ora ny tale jeneraly izy ireo ny ametrahany fialana tsy ho DG ny Sekrène intsony. Takin'ireto mpiasa ireto ihany koa ny andoavana KNAPS karama 12 volana tsy voaloha ary ny fandoavana ny tambo karama amin'ireo ora fanampiny ny asan'ny mpiasa na ny heure supplémentaire. Ny pejy Jean Irina Ravanomezantsoa lehilahy iray toa hoe nanolana tety amin'ny farmasia vola anta okotany Anosy Est 1 voasambotra tety ary tratrany fitsaram-bahoaka nanao ny ainy tsy ho zavatra ny polisy vao tafavoaka teo ilay lehilahy. Ny pejy TV Plus Info olona misa 3 no sarin'ny polisy pirenena afaka nakaratra nangalatra vola 100 tapitrisa ariary. Mpandraharaha iray tao Antsirabe no niara-ny alatra sy fivadiam-pitokisana nataony lehilahy iray efa niasa aman-taonany tamin'izy ireo. Vola mitetina 100 tapitrisa ariary no tokony ho ataony versement saingy nentin'ny tsoaka tany fiararan-tsoa.
ary olona misy telo mianaka izy ireo no niray tsy kombakomba tamin'izany. Ny pejy 24 heures mada tatitra ny vaikevitry ny ministra voatendry ho tale général ny sampandraram-pirenena miady amin'ny oska ANAF na Agence nationale anti-fraude ny colonel Charles Andrenasoavana. Ny pejy La Chasse Info mamolavola ny fifanarahanam-piara-miasa na protocole d'accord eny amin'ny ivitoeram-piofanana nasionaly ara-pedagodzika INPF Mamasina ny ankolafy rehetra misehatra anatin'ny fanabeazam-pirenena androany. Mbola tsy mianatra ny mpianatra eny amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana noho ireo mpampianatra mbola mitaka ny zony. Isan'izany fampiakarana ny indemnité de logement sy ny indemnité de crèche, fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra. Oraketona an-tsoratra ho ataon'ny mpisehatra sy ny tompona andraikitra sony mampidina anatin'ny teti-bola 420 izay vao iverina ampianatra izy ireo. Ny pejy 24 heures mada foana ny didim-panjakana manendry ny tare général ny etra eo anivon'ny ministère ny toekarena sy ny fitantanam-bola Andriamatoa Germain. Voatendry ho talen'ny serasera eo anivon'ny primature Andriamatoa Rakotoarson Ranève Frédéric araka ny tatitry ny filan-kevitry ministra. Foana ny fanendrena tale général ny fahatseranana Lainkana Ernest Zavivan araka ny tatitry ny filan-kevitry ministra. Foana ihany koa ny didim-panjakana manendry ny tale général ny tahirim-bola-panjakana eo anivon'ny ministère ny toekarena sy ny fitantanam-bola Andriamatoa Andry Nirina Rajoafetra. Voatendry ho tale général central intelligence service CIS eo anivon'ny fiadidina fanavaozana ny République ny contrôleur général de police Lebiria Rufin Kodjanahary. Amin'ny distrikany Ambohimandroso kosa indray dia ny fitsarana no anapaka ny toy raharaha fifanolanana tany eo amin'ny mponina sy ny commune izay niteraka korotana tany an-toerana ny herinandro lasa toerana tapaka tao ireo ny fifampirarana ny tarihan'ny lehiben'ny district androany. Nanatrika ny fiainana ny solotena ny mponina nanajary ny tany ny ben'ny tanàna Ambohimandroso ny lehibe ny sampandrarana ny fananan-tany tao Ambatolampy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Rafidy Manana Narson ary ny mpandrindra ny sandarmaria pirenena ao Antanifotsy nandritra ny fampiresahana nanambarany ny sampandrarana ny fananan-tany ao Ambatolampy fa tsy mbola nisy ny fangatahana ofisialy nataon'ny commune Ambohimandroso na ny expropriation mikasika ity tany misy dizadiza ity teny anivon'izy ireo. Mitohy kosa ny fangatahana ny tany efa natomboka ireo mponina ny taona 1970 rehefa nanajary ny tany nandritra ny 420 taona izy ireo. Njakandra Mahery, Erika 900. Taoriana savorivory ny tranga atao amin'ny commune Ambohimandroso ny herinandro lasa teo dia nanapa-kevitra ny lehibe ny district atao an-toerana ny nikarakara fifampiresahana teo amin'ny mpifanolana dia ny ben'ny tanàna Ambohimandroso izany sy ny mponina nanajary ny tany nandritra ny 420 taona. Nampiatsony ny distrika moa zany zahay izany hoe ny OMC tao anatin'izany ny député Narson ny gendarmerie nationale tao ihany koa ny chef circonscription en domaine dia ny chef district moa zany mazava ho azy rehefa natao ny fampiresahana dia navoaka daholo mazava ho azy ny atota taratasy rehetra dia mazava ny teny ny chef ny teo amin'ny domaine zany ny circonscription en domaine fa hatreto dia nanaraka ny procédure izahay ary tsy nisy ny fanohanana tao amin'ny domaine akoatra ny nataon'ny ben'ny tanàna ny Ambohimandroso. Hatreto ihany koa zany jusqu'à hatramin'ny ora ny resahana imaly dia tsy mbola nisy ihany koa ny demande na expropriation nataon'ny commune. Dia noho izany zany dia conclusion ny resaka mitohy ny procédure anay ary miandry ny fitsarana moa zany hoe iza ho aniza ny tany fa zay zany moa ny conclusion ny zavatra andresanay tao. Nandritra ny fampiaonana no nanoafisan'ny mponina nanajary ny tany fa tsy nangalatra tany-panjakana izy ireo satria efa nanao ny fepetra fangatahana tany nanomboka ny taona 1990. Fangatahana no afisiny sampandrarahana ny fananantany ary mbola mitohy ankehitriny izany fangatahana izany hoy ny avy eo anivon'ny ny fananantany. Misy fangatahana tany-panjakana ao amin'ny titre 15-14 atao hoe domaine forestier voaray teto anivon'ny circonscription domaniale foncière Ambatolampy. Mitondra ny affaire 46 décabara 99 ara-dalàna le fangatahana niditra taty aminay ary mbola en cours de procédure io dossier io hatramin'izao. Mbola tsy nisy fanapahan-kevitra ny raisina teto anivon'ny
service ny domaine izay misolo-tena ny fanjakana malagasy makasika an'io fangatana tany-panjakana io izany hoe tsy mbola nisy fanapa-kevitra makasika ny hanomezana na tsy hanomezana ny tany-panjakana io. No afisy ny fianakaviana nanajary ny tany fa tsy manao politika izy ireo fa mijanona fitakiana ny tany fotsiny rehefa nofefen'ny kominina izany. Tsy misy arak'izany ny fikasana fanonganana be ny tanàna na Ambomandroso ny etsika ny tanteran'izy ireo. Zay tsy mpanao politika. Ny fitakiana izay nataonay dia tena fitakiana tsotra amin'ny maha-olom-pirenena tsotra na tsy aro tena hoe voatsindra zolena atao anatiny hoe fanefen'ny commune ny tany. Sainga isaorana be diabe ny commune izany ankehitriny satria efa nalany zareo ny fefy izay nataony ary averina etona fa zay tsy manana eritreritra mihitsy ary tsy nanana eritreritra ny hoe anongana ny mera na anala ny mera eo amin'ny toerany fa tena fitakiana tsotra ary fangatahana tsotra iona taminy na afahanay na pision taratasy rehetra no nanaovanay andreny etsika reny. Nisaotra ireo ray aman-dreny izay mahatsiaro fa manana didy tamin'ny tiralahy fanalana tany amin'ny komina Ambomandroso ity ireo mponina nanajary ny tany mba hialana amin'ireo mpanararoatra politika. Ny fanaiky ny rotonta fa ny fitsarana no anao ny asany ka natsahatra ny etsika rehetra. Nisaotra ny komina Ambomandroso nanala ny fefy teo amin'ny tany izay napetrany ihany koa ny mponina nanajary izany tany izany. Ny famtinana ny demokrasia mivantana atao amin'ny Radio Plus 100.2 FM indray no rahantsika izao. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny 7 sasany maraina. Badera veny talata maty dia nanambara fa jerena fotsiny ireo mpianatra mitaka ny zo ny verina hianatra any an-dakilasy amin'izao fotoana izao. Mahavariana dia io etika ataon'ny mpianatra amin'ny lycée io. Ireo koa atao misy CZ ary ny sasany amin'ireo taiko izay nary fa CNZ. Raha ny etika ny CZ tamin'ny 25 septambra ny nanaraka anazy ny mpianatra teny akata. Manino ireo zandry kely mitaka ny zo mba hiverina an-dakilasy ireo jerena fotsiny. Taiko izay any fa ny fazahoko aloha dia mitaka ny zony izy hoe alefaso ny fampianarana aloha izay hianatra. Izay ny takiana. Demokrasia mivantana. Ny namana daday avy any Ambatondrazaka kosa dia nanamafy fa ny fanendrena ny minisitra no olana amin'ity fanabeazam-pirenena ity. Tsy dia hiditra lava be fa le hoe grevy mpampianatra no mahatonga mba hiresaka. Ohatrany hoe tao anatin'ny préparation ny olona nataon'ny zareo mpampianatra io nanana olona zareo miproposena hoe ho ministra anakefatra ho zareo nalefa tany amin'ny zareo tany ankapisatra zany tentinihana tany. Tanganevy anao rehefa aveo fa tsy reo le lasa ministra fa olona tsy napodiny zareo. Eo le mipetraka le olana satria zao le olana meny an'le foto-kevitra sy le zavatra rehetrarehetra zareo takiana apetraka ao anatin'le hoe fampandehanan-draharaha ao anatin'ny fampianarana tsy mindraisina. Fa le raha matoa vaovao napetraka ao mbola andinika sy andray an'le pepetra. Demokrasia mivantana. Na izany aza mba tokony nojerena ihany koa ny zon'ny mpampianatra fa tsy tsinotsiniavina fotsiny hoy Dada Tokry avy any Atsimondrano. Samy matsapitsika rehetra fa mafy zany fanabeazana any fotony zany nefa ankehitriny akan'izay zoan'izay le mpampianatra dia tsy niavina fotsiny tsy asoloana eny asoloana daholo nge fa mba dino ihany ny zoan'le mpianatra ada manao valy ohatrany toe-tsaina mampalay loatran'izany fa tokony mba jereny raha matoa minisitra mihitsy zavatra takian'ireo mpampianatra eo fa miainga any fotony ny fianarantsika zanak'olombelona. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny 7 sasany maraina. Tizantsika hatrany vaovao misy mitady anao amboletra amin'ny fanendrena indray ireo sefy fokontany vaovao ampidirana amin'ny toerana maro samihafa ka tsy azo ekena raha ny farazavany ireo mponina sasany ny fifidianana no tokony atao fa tsy fanendrena intsony araka ny fitakin'ny maro ka nahatonga ireo solotena ny mponina ao anatin'ny distrika nandefa taratasy fanairana ho an'ny prefektura ny Antananarivo androany. Romi Armanana sy fitralewana anjara. Misy olona mikasa anao amboletra anendry sefim-pokotany indray tao Antananarivo renivohitra taorian'ny ny fanalana antery sefim-pokotany maro. Tsy tokony ho tendrena intsony ny sefim-pokotany fa fidiana satria izay ny takin'ny maro tao anatin'ny tolona dia tokony izay no arahana ho hatrany ny mponina anatin'ny distrika. Ny fifidiana ihany koa no vahaolana ialana amin'ireo disadisa maro samihafa izay miseho eny an-fokotany. Izay mponina eto amin'ny distrika Antananarivo voalohany izay miisa 420 fokotany dia manao izao fanambarana izao.
fa misy olona mikasa anao amboletra sy anendry noseho fokotany eto amin'ny distrika n'Antananarivo voalohany kanefa izy ireo no nitaky izany teo aloha koa noho izany dia lavinay marindrano Andriamatoa préfet de police Antananarivo ny anaovanao izany satria tsy ampisy fitoninanay eny anivon'ny fokotany izany koa eo anatrehan'izany rehetra izany dia ny fifidianana ihany no vahaolana entinay ialana amin'izao disadisa maro eny anivon'ny fokotany ato anatin'ny distrika n'Antananarivo voalohany izao. Tonga teny amin'ny préfecture n'Antananarivo renivohitra androany ireo soliteny any fokotany miisa 420 ao anatin'ny distrika ity nandefa taratasy fanerana amin'ny fanafianganana ny fifidianana sy fokotany izy ireo. Reto kosa ny vaovao tapatapany androany. Sy roapolo taona mahery izao no nisiany fandarana PLAE izay arovana nofotany sy Henrik ary koa ny fanantsarana ny velotenan'ireo tantsady eto Madagasikara. Izany dia natao fiarovana sy fanarenana ny tany fiaraha-miasa ministeran'ny fambolena sy ny fipina fa tsy ny Repoblika Federalan'ny Alemaina vola amin'ny alalan'ny KFW. Ho an'ny faritra Sofia manokana izay niasan'ny PLAE tao anatin'ny andiany faefatra dia navita fambolekazo 103,000 hektara, tanimbary mandinan'ny 300,000 hektara ihany koa, boaro ary mandinan'ny 2,700 ny taratasy fanamarinana ara-tany nozaraina tamin'ireo mpahazo tombotsoa. Dia tapitra tamin'ny taona 2024 aza ny fandaranasa dia mitohy ny fanaramaso. Tanterana zany nojerena daholo hoe nanahoana amin'ny ankapobeny ny fipetraky ny volon-kakazo izay natao nanahoana ataontsika hoe 3 taona 4 taona taty aoriana mbola tavela ve ilay voly azo dia isan'ny vaintondra raha natao zany nijerevana fotony dia mbola misy tokoa ilay voly azo satria mbola natratra mihoatra ny 700 ny voly azo natao mbola intact zany hoe mbola hita teo amin'ny toerana nisy azy daholo velona daholo zany. Nisy ny hetsika natao ny arahana tamin'ny faritra Sofia sy ny sampandrarara teknika ho fanentana momba ny drafitra famaranana ny PLAE andiany faefatra. Nisy ny fizarana taratasy fanamarinana sy fitaovana fambolekazo ho an'ireo mpahazo tombotsoa mendrika mitetika asa. Nanatanteraka fikiona-doa nasionaly teto Antananarivo ny vovona ny vondron'ny mpitolona ho an'ny fanaovan-drafitra eto Madagasikara izay vondrona ireo karazana génération X, Y, Z sy ireo mpitolona rehetra manerana nosy zakany mpampianatra, mpitsabo, mpanakanto, mpanabe sy sendika samihafa ary fikambanana maro lavy. Nanamafy izy ireo fa efa nisy ny fifanarana teny kianja ka hijoro ary fanina sy anaramaso ny fanatanterana ny fifanarana iantoana ihany koa ny fanatanterana ireo fangatahana ny vovonana. Miray feo amin'ny famahana aingana ireo olana ara-tsosialy maika, ny olana ara-politika, mitaky ny fandravana ireo rafitra napetraka ihany koa ny vovonana mba hisorohana ny fandaniam-bola-panjakana miopapana. Efa manana fehi-kevitra ny vovonana ho fanampiana ireo mpitondra amin'izao vahaolana eto amin'ny firenena ka angatahan'izy ireo ny andraisana izany. Efa novolavolana teto ny fehi-kevitra mikasika ny vahaolana rehetra mahakasika sy mamaha ireo olana voatanisa etsy ambony rehetra ka takinay ny mba handraisan'ireo tompona ndraiky mpanjakana izay fehi-kevitra zany ka ampiarana ary mba anao izay ampifanarahana azy amin'ny lalam-panorenana sy ho atao lalàra-pahamehana ny andraisana sy ampiarana izany fehi-kevitra avoakana izany. So tsika naraka ny zanam-pandarana voambolana. Ny voambolana hoe mangi indray ny fantarina ny heviny ka izarana mampiasa amin'ny andavanandro. Ny hoe mangi dia iresokajy amin'ny hoe mibeda na koa mamihina mafy amin'ny ratsany tanana, mitovy hevitra aminy koa ny mpitolona na koa mangeja. Amin'ny teny frantsay ny azo antoka anazy dia hoe étreindre na serrer. Voambolana azontsika tenenina ohatra rehefa amin'ny teny malagasy ato anatin'ny ity fehezanteny manaraka ity. Vao nahitan'ireny ny tombotsoa dia nangia azy satria efa amantonana izy ireny tsy mifankahita no izy namita iraka tany sakara na koa hoe matsiaro tsy manam-potoana lanilaniana amin'ny zavatra hafa mihitsy izy noho ny asa izay mangia azy. Hitantsika ny koa voambolana io ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Tsy hoe mpanakorotana izay rehetra midina an-dalambe mangia fa ny ankabetsahan'izy ireo kosa nefa dia voafitaka ihany ho ilay mpandinika fiarahamonina. Rehefa izay no fantatsika dia azontsika tenenina amin'ny andavanandro araka ny tokony ampiasana azy ity voambolana hoe mangia ity
rehefa miteny malagasy sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. eo arahoena rahantsika izao. Esmia Innovation, c'est un écosystème d'apprentissage, des infrastructures à la hauteur de vos rêves, des espaces conçus pour créer, tester, grandir. Embrace change. Sini. Waouh, Choco! Projet secret, Choco Burst Cornflakes Nature. Quel sera votre préféré? Fabriqué avec fierté à Madagascar. NutriFood, mangez bien, mangez sain. Sini. Orange, Ewanilano. Nolchawana. Moteur, action. Naona taole. Bonjour madame. Salama. Petra. Izy a Gérald hiaraka hianatra aminareo manomboka androany. Hiaraka an'zaitra ve? Hianatra an'zaitra ve? Inareo no meme? Lehilahy be io dia an'zaitra. Mahay io anampitra ekefa fotsiny izy fa efa mahay hatramin'ny akanjo mariazy ary ohatrany efa hainao. Fa nanao akanjo mariazy, nao am-behivavy na costard an-dehilahy. Hitanareo amin'izany. Tongotra kefa kely. Fa tena lehilahy kosa ve aloha e? Afaka asehoko anao zany hoe tena lehilahy ka. Dia hianatra manomboka androany izy fa hitanareo tsara fa ny lehilahy ary tena hafa kely mihitsy ny aingam-panahy reny rehefa manjaitra ny styliste lehilahy tena mahay be. Dia izy io tena anamafy io a. Taona ozy président teo aloha zay. Dia hitantsika fa tena mahazo toerana ary ianao fa hitantsika fa nareo ary mbola mety mbola ho resiny raha tsy manezakezaka tsara. Za afaka mizaratra kefa ho antsika ihany koa. Amin'inona io? Amin'ny resaka zaitra ka. Ay dia. Za efa mbola kely dia efa nianatra nanjaitra. Dia ampitongotra kefa kely aty dia miaraka aminareo eto aloha zany. Hay. Tonga soa izy e? Tonga soa ianao hono. Aiza maka toerana to? Ato ianao maka toerana ato ny toeranao. Dia samy endry tsara daholo amin'izay fa memezanareo izy fa tena mahay io a. Etakaiky mihitsy. Tsy natokana ho an'ny vehivavy irery ihany ny fanjairana. Ilaina no miakatra ekefa amin'ny asa rehetra. Coupé. Dans la boîte. dia izay no maranako vaovao izao alina izao sy amin'ny tiranandro ity sy belan'ilay mazava mbola araka amintsika ao anatin'ny songadina avela matoboko. Momba ny toetrandro indray no entinao antsika ao anatin'ny songadina ao amin'ity androany ity memahery vaika hatrany ny rivo-doza mety andalo eto Madagasikara amin'ny fotoam-pahavaratra 2024 2024 ny fiomanana mialoha sy ny fametrahana paikady ahafahana manalefaka izany no singa iray hoentina miady amin'ny loza voajanahary ho ny teo anivon'ny BNGRC antony sy ny atrikasan-pirenena ho amin'ny vinavinany taom-pahavaratra 2024 sy 2024 izay nisy ny fampizarana sy fanakalozan-kevitra eo amin'ny sehatra rehetra voakasika izany. Mitondra izay songadina androany izay ro miara-manana sy fetra andriamananjara. Rivo-doza manodidina ny telo eo no mandalo eto Madagasikara rehefa fotoam-pahavaratra. Memafi hatrany ihany koa ny herin'ireo rivo-doza mandalo isan-taona ho ny teo anivon'ny fobe famantarana ny toetrandro noho izany indrindra dia ilaina ny fiomanana mialoha. Ny fiovana mahakasika ny toetrandro izay efa navoakantsika tamin'ny taona maromaro lasa izay dia miha-mahery vaika ny rivo-doza amin'ny ankapobeny fa tsy manova ny mety ho isany izay fa ny heriny izany miha-matanjaka ka ao anatin'ireo ray hatramin'ny telo izay ny navoakako teo ao anatin'iray hatramin'ny telo izay endrasantsika mety hakasika amin'ny vantana Madagasikara eo dia tsy ho lozany mety isy ray ahery vaika ary izay mihitsy ny antony manana. Anisan'ny sehatra voakasika izany eo anivon'ny BNGRC ilaina ho izy ireo ny fisian'ny fikonan-doha mialoha ahafahana manalefaka ny fiantraikan'ireo loza voajanahary andalo eto amintsika. Eo ihany koa ny fahafahana mametraka ireo paikady hoentina iomanana amin'ny fotoam-pahavaratra.
Biraona sy araramisana fitantanana ny loza sy ny tandindoza manokana dia zava-dehibe tsy fironan'ny toetrandro izay navoakan'ny foibe famantarana ny toetrandro ity satria amin'ny alalan'ireo vinavina ireo no ahafahan'ny BNGRC miomana mametrapetraka ireo paikady rehetra fiomanana ho an'ny eto-pahavaratra 5 sy 4 arivo sy ny 9 sy 4 arivo anisan'izany fiomanana izany ny faminavinana ireo hetsika fanairana mialoha izay ataona ny système d'alerte précoce sy ny teti-bola mazava ho azy. Misy androany atrika sa-pirenena ho an'ny vinavina ny taom-pahavaratra 5 sy 4 arivo 9 sy 4 arivo izay nanome lanja ny fanakalozan-kevitra hoentina hiatrehana izany. Dia izany koa manakatona ny fampahalamba-bao amin'izao alina izao mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany ary mamy fotoana antsika ao amin'ny alady indray ao anatin'ny fandarana tondresaka filoma tompoko.